Maro ireo voka-dratsy ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana ary anisan'ny lasibatra voalohany amin'izany ireo tantsapam-boly. Manoloana izany dia nanatateraka fambolekazo ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono niaraka tamin'ireo tetikasa sy fandaharana asa maro eo ambany fiahiny ny 5 Martsa 2024 teny Ambolitara, Fokotany Andrenarivo, komuna Ambinandovoka, distrikana Ambalavao. Maninona no safiditsika teto? Tonga dia fantatsika ny antony satria raha ny fambolekazo dia tokony era Madagasikara anaovana azy. Eto ny safiditsika dia tafavory eto ny zavatra maromaro. Zavatra maromaro dia ny fiankinan'ny volihazo sy ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana. Fantatsika fa metara ny orana ary matotsika afaka mamboly azy volana Marsa dia tara ny orana taty amin'ny faritra voatan'ny Madagasikara. Ka noho izany dia etsika lehibe no ataontsika izao. Etsika anaporofona fa tsy maintsy atao ny fambolekazo mba ahafahantsika miaro ny tontolo iainana, miaro ny sandrika, tsy hanapotika ireo lemaka izay nandalitsika vola eripo tamin'ny fanajariana azy ary tamin'ny famokarana azy. Efa maro ireo olona no resy lahatra amin'ny mahazava-dehibe ny fambolekazo ary anisan'izany i Jean. Ny mahatonga anay mirisika amin'ity fambolekazo ity zany dia tamin'ny taloha tany amin'ny dadabenay tany dia raha hevana amin'ny toeravaratsy aty dia tanimbary ho tany tamin'ny fotoana taloha. Nefa koa ankehitriny zany no nisy ny hoe doro-tanety fikapana ny hazo dia lasa nihiosana ny tany dia nisimba ny toerana io. Dia tamin'ny fotoana taloha fambolem-bary ny tao nefa koa ankehitriny dia fambolekazandro nisy ao. Dia nefa koa ny vary no zava-dehibe fototsy ny fiainan'ny malagasy amin'ny resaka sakafo. Karazan-kazo eucalyptus sy acacia miisa 4,000 isa no novolena teto tamina velaran-tany 2,5 hektara.